ivadika amin'ny pejim-baovao ara-politika sika maro ny fanapahan-kevitra ny raisina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ny tanterahana omaly ny songadina tamin'izany dia ny fifidianana solombavam-bahoaka izay anodininana aritra izay kasaina tanterahana ny 7 ny volana meo avy izao moa ity fifidianana solombavam-bahoaka ity ny antsipirim-baovao ndao arahantsika ato anatin'ity fanadihadiana ity. Nandritra ny filan-kevitry ny ministra omaly anonanapahana ho 150 ny isan'ireo solombavam-bahoaka ho fidiana amin'ny 17 Mey ho avy izao. Tapaka nandritra izany filan-kevitry ny ministra izany ihany koa fa atao isaky ny distrika ny fifidianana izay ho solombavam-bahoaka. Ireo solombavam-bahoaka manana ponina mihoatra ny 3 hetsy dia manana solombavam-bahoaka 2. Ho an'ireo distrika manana solombavam-bahoaka tokana dia atao amin'ny alalan'ny fifidianana amin'ny anarana tokana indray mihodina ny fifidianana ka izay mahazo vato be indrindra no lany. Ho an'ireo manana solombavam-bahoaka 2 kosa dia fifidianana amin'ny alalan'ny lisitra no atao, izany hoe mahazo toerana 2 avy hatrany amin'ny distrika ny Rotsaha ny kandida mahazo ny Antsasamanila ny vato Manakely ary alatsaka izany kosa ny vato azony dia misy ny kajy tanterahana ka ny kandida mahazo ny vato betsaka indrindra ao Arindy no misitraka ilay toerana faharoa.